5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le MESUPRES en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Mila politika mazava sy matipaika ny ady amin'ny fanantrana eto Madagasikara. Ny fanantrana izay miteraka olana maro eny anivon'ny fiarahamonina raha tsy laza fa tsy niforongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Lasa sakana ho an'ny ray aman-dreny sasany fahalafosan'ny fampidirana ny zaza any an-tsekoly noho ny fanantrana. Maro amin'izao no miandriny amin'ny hoe amerim-bola ve ireo sekolim-panjakana izay efa nandray vola fisoratana anarana taoriany ny filazany minisitry ny fanabeazam-pirenena fa mahamaim-poana. No nirakolokolo teo anivo ny fel na ny fond de l'élevage, olona misy satelo no nahiditra vonjy-maika eny an-tanimora taorian'ny fampiakarana azy ireo teny amin'ny PAC 67 hektara ny fahatelopolo ny volana aogositra lasa teo. Isan'izany ny tale général ny fel, ny tompon'andraikitry ny UGPM sy ny reniny. Ny enatra amin'ny 500 ny vokatra antsantsa azon'ireo mpanjono atao anatin'ny folo taona farany. Amin'izao, ahina olany tamingana ny antsantsa sy ny makombo na ny ray eto Madagasikara, vokatry ny fanjonoana tsy voafehy. Ho fiarovana ireo hazan-dranomasina ireo, nampidirina ao anatin'ny tovana fifanarahana CITES ny karazana antsantsa maromaro hita eto amintsika. Any ivelany, mainty tanteraka ny lanitra tao renivohitra Ukraine nanomboka omaly hatramin'ny androany. Mahery ny 20 ny tifitra mahery vaika nataon'ny Russie tao Ukraine atao anatin'ny 2 andro ary efa nangina tao anatin'ny herinandro vitsy. Ny atsipirindreo avy hatrany ary. Latsinainy faharoa ny volana septambra taona 2024 faltafoana amin'ny andray tenako tombo klasy tombovavy eto amin'ny fampahalambo avao aterina ny arabo mba pirarintsoa amin'izao volana vaovao izao ary manasanao mpananjana an'izao ny fampahalalambo avao. Mila politika mazava sy matipaika ny ady amin'ny fanantrana eto Madagasikara. Ny fanantrana izay miteraka olana maro eny anivon'ny fiarahamonina raha tsy laza fa tsy niforongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Miditra volana septambra isika izao, fotoana tena mampitaraina ireo ray aman-dreny manoloana ny fidiran'ny mpianatra any an-tsekoly, indrindra ho an'ireo mananjanaka 3 na 4 izay tsy maintsy alefa fa mianatra avokoa. Tahaka nisa-taona, mafy kokoa noho ny tamin'ny taona lasa ny fiatrehan'ny fidiran'ny mpianatra noho ny fiakarany vidim-piainana. Tena mafy tokoa satria raha tsy ivony ny tarehimarika navoaka ny banky iraisam-pirenena ny 20 ny volana febroary 2022 lasa teo. Efa mahatratra 570 ny tany fantrany eto Madagasikara ary efa any amin'ny 770 zany eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Maro nefa naneho hevitra sy nanao antsoavy mikasika io fantrany io eto Madagasikara. Ao ny milaza fa isan'ny olana fototra mampahantatra antsika ary mila jerena akaiky ny resaka demografia na ny fitombon'ny mponina. Mahatratra tany amin'ny 300 isa-taona eo ny taux de croissance démographique eto amintsika. Ary zara raha aotra faingora isan-jato zany atsy Maorisy izay isan'ireo firenena mandroso ankehitriny. Eo anatrehan'izany, ny mponina mitombo, ny asa miforona sy ny fotodrafitrasa enti mampandroso anefa zara raha miampy. Mitombo vokatra izay ireo chômeur ka aiza moa ny tsy ahantitra. Ao ihany koa ireo milaza fa raha manara-dalàna isika tsy ho tahaka izao ny fiainam-pirenena malagasy. Raha misy ny fampiarana araka ny tokony ho izy ny lalàna ka ho saziana araka izay lalàna izay ireo mpanao kolikoly, mpambotry firenena, mpanondrana tsokosoko ny harem-pirenena sy ny sisa. Azo tombony bebe kokoa ny mponina, ho voajery kokoa ny lafiny sosialy ka ho voavaha amin'ny ampahany ireo olana sedraina. Ny zava-misy, fitondrana tsy mahomby, fitondrana mandika lalàna, manao tsinotsinona ny vahoaka malagasy no misy eto amintsika. Mifangaro ny fantrana sy ny kolikoly avolenta ka izay ny tsy mahafoana ny fanondranan'ireo biby sy hazo arovana eto Madagasikara. Vokatra ny fantrana, ny tsy fisian'ny asa, ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina, mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, ny fakana-keriny,
ny vonolona sy ny alatromby. Indrisy anefa tsy manana politika mazava iatrehana an'izany ny mpitondra fanjakana malagasy. Tsy manana politika mazava iatrehana ny fifindramonina ny tanan-dehibe. Tsy misy ihany koa ny drafitra hitazonana ny olona any amin'ny tontolo ambanivohitra izay miakatra mitsoka aty an-drenivohitra noho ny fironkatry ny tsy fandriam-pahalemana. Ireo izay tsy mitsoka aty an-drenivohitra kosa miroso amin'ny fanambadiana aloha loatra ka mampitombo sahady ny vesatry ny fahantrany ho an'ny taranany. Olana goafana mila vahaolana matipaika sy politika mazava ny ady amin'ny fahantrana raha ny eto Madagasikara. Tsy vita anaty fotoana fohy izany, tsy maintsy misy dinga na arahana ihany koa. Ny tena olana goavana ao anatin'izay dia tsy misy na iray aza ka hitan'ny maso ireo dinga nefa niroson'ny mpitondra hamana izany tao anatin'izay timitaona farany izay. Nijanona tamin'ny tolotolotra sy ny fanomezana ireo ampahan'olona ny mpitondra fanjakana fa tsy nitondra vahaolana maharitra. Hatrizay ka hatramin'izao dia any amin'ny voka-dratsy nateraky ny Covid-19 hatrany no anlihana ny rehetra. Raha tsy Covid-19 dia ireo rivo-doza, ny fiovan'ny toetrandro na ihany koa ny filazana tsotra izao fa misy misakana ny fampandrosoana tiana hapetraka. Fa miresaka fahantrana izay hatrany dia lasa sakana ho an'ny ray aman-dreny sasany. Ny fahalafosany fampizirana ny zaza any an-tsekoly noho ny fahantrana. Maro amin'izao no miandry ny amin'ny hoe amerim-bola ve ireo sekolim-panjakana izay efa nandray vola fisoratana anarana. Taoriany ny filazan'ny minisitry ny fanabeazan'ny pirenena fa mamaim-poana. Onona saina. Eto Antananarivo sy amin'ireo komuna manodidina, maro ireo ray aman-dreny tsy afa-mampiana-janaka noho ny fahantrana. Zaza 10 taona voatery mampidi-bola miaraka amin'ny ray aman-dreny hoy ity agent communautaire ao amin'ny Fokotany Tsilazaina, commune Ambohijanaka. Ao amin'ny Fokotany misy anazy ao dia betsaka ny asin'ny ray aman-dreny tsy mampiana-janaka satria sahirana dia sahirana izy na eo ale sakafo hoaniny ary amin'ny taona briky ny ataony dia mikarama manasa lamba, mikarama manondraka ohatr'izany dia tsy masahana an'ilay fampianaran'ny ankizy ilay vola fa zara fa misy hoanina atao sakafo. Manampy ny ray aman-dreniny izy ao ale sakafo hoaniny isan'andro dia mikaramarama eny izy mandeha mitombriky ary misy tena tsy miditra ampianarana mihitsy tsy mandeha sekoly. Tena zaza tsy ampy taona mibetsaka 10 taona miakatra eo ny ankizy dia efa mitady vola nampiana ny ray aman-dreny. Ny renibe no miditra an-tsehatra mampianatra ny zafikely rehefa tsy afaka na tsy mahavita ny adidiny ny ray aman-dreny miteraka. Za miatoka an'ilay zafikely fa tsy any amin'ny ray aman-dreny fa ao amiko izy zany no mitaizana azy zany. Mipetraka aty aminako izy satria tsy vita satria izy zany ohatrany hoe le zanako nanambady dia izy zany le dadan'izay zazay tsy niraisin'le dadakely, ny dadany tena dadany zany dia dadakely ny ve nipetrahany any dia tsy mahazaka azy dia tsy maintsy taty amiko izy no zany nandray andraikitra azy sy ny dadabeany dia zany nandresy lahatra nampianatra satria ireo ray aman-dreny zany tsisy mety mandray andraikitra amin'le zanany dia mbola manao ny andraikitra aloha mandrapaha dia mba ataoko izay mahatafavoaka azy ohatr'izay zana-bahoaka dorana teny any EPP ve 4 alina ny dora dia maheno an'izany mihitsy hoe mamay-poana moa ny dora hoe asa na averina na tsy averina ka dia mbola miandry izay hatramin'izao. Hatreto tsy nahenona resaka ny fanjakana ny amin'ny fanampiana ireo fianakaviana sahirana amin'ireo fitaovana ilaina amin'ny fampianarana. Ny fisoratana anarana lazaina fa mamay-poana ihany koa andaovam-bola saika amin'ireo sekolim-panjakana rehetra manerana ny nosy. Tsy mitevy amin'ny vola miditra amin'ny tokantrano iray ny vola mivoaka amin'izao fotoana raha ny fitarainany ireo mponina. Antony tsy mitsahatra miakatra hatrany vidim-piainana indrindra ireo sakafo ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Miasahirana sy mahantra andromanalina ny vahoaka malagasy. Tao anatin'ny taona maro, tsy mitsahatra ny miakatra hatrany ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny vary no tena hita ny fiakarana raha ny fitarainan'ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana. Tsy mitovy amin'ny vola miditra amin'ny tokantrano iray ny vola mivoaka ka miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny tena miakatra foana ny ohatrany hoe vidina sakafo, vary, PPN, menaka. Ohatr'izany izao tsy midina mihitsy na ny savony, ny fiainana andavanandro ilaina zany miakatra foana. Dia nefa ny vola ho midina moa le zavatra miakatra. Izay izao fahatsapako azy. Vola ny zavatra rehetra. Dia nefa ny vola miditra dia maharaka an'izay tsy maharaka. Azo vary izao ny ambany indrindra 520 zanakapoaka.
tsy manana politika mazava anampiana ny vahoaka malagasy manoloana ny fiakarany vidim-piainana izay efa mampitarana ny vahoaka ny fitondram-panjakana ankehitriny raha ny fanazavana noho ny tsy fitoviny ny vola miditra sy mivoaka miasahirana hatrany ny vahoaka malagasy. Sahirana gasy satria tsy mitombo ny vola miditra kely nefa ny vidim-piainana sarotra be. Tena memahatra mihitsy ny malagasy zao. Memahatra, misahirana zany. Naloha fahitako azy zao miakatra nefa ny fidiram-bola zany mihena. Ohatran'izany zao fahitako anazy. Dia lasa tsy maharaka zany ny vola miditra raha manoloana vola hoe mivoaka. Mitaky ny ijerevana manokana ny momba ny sosialim-bahoaka ny vahoaka malagasy. Sahirana ary efa miatsy zaka intsony ny fiakarany vidim-piainana amin'izao hatra ny fanazavana hatrany. Mifandraika amin'izay hatrany dia variana amin'ny kabary tsara lahatra sy kabary ambony latabatra ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa tsy mikatsaka ny fomba ahafahana mampandroso ny firenena hono teo anivo ny vovonana antso. Lafy-javatra maro nandritra ny nitondran'izy ireo 5 taona lasa no tsy mety voava mandraka androany izay tsy ahitana politika mazava amin'ny famahana ny olana. Henri Florian mitatitra izay. Na eo aza ny fametrahany ny mpitondra fanjakana ireo andro lehibe miisa 3 izay mifototra amin'ny mahaolona entina hitondrana indray ny firenena amin'izao fotoam-piasana faharoa izao. Tsy hita mazava ny vokany ankehitriny raha ny fiainam-bahoaka no resahana raha ny fanehoan-kevitra ireo mpikambana eo anivon'ny vovonana antso androany. Efa tsy nahomby ny politika mpampandrosoana izay nifototra tamin'ireo velirano miisa 3 nadritra ny fotoam-piasana voalohany iny saingy tsy nalalavitra n'ireo politika ireo ihany koa ny vina amin'izao fotoam-piasana faharoa izao. Manaprofo izany fa tsisy fivoarana ny fiainam-bahoaka eo amin'ny hatrehany tsy fahombiazana nisy teo aloha izay mbola nitohizany mpitondra fanjakana ihany koa amin'izao fotoana izao. Dia tokony hitondran'ny fanjakana politika fanovana mahevaiky tsy tokony ho reforma manatony fanjakana fa tena fanovana goavana mihitsy satria efa hita fa tena lesoka be ny politika teo tsy nahafahana tena namaly sy namaly ireo filana fototra vahoaka ireo jiro fanabeazana fahasalamana ary ihany koa fandiam-palema tsy hita ny tontolo ambanivohitra ireo nefa ny tontolo ambanivohitra misy ny malagasy betsaka indrindra dia valopolo isan-jato malagasy vitsy ihany ny tena menatry ambanivohitra fa ny ankamaroan'ny malagasy dia miaina amin'ny toerana ambanivohitra. Manapitrotraka ihany koa ny fahasahiranana iainan'ny fanjakana ankehitriny indrindra fa eo amin'ny lafiny arabola izay misy fantraikany goavana amin'ny asa fampandenan-draharaha sy ny fiainam-bahoaka iray manontolo. Manana politika ny fanjakana nanohatra politika ny fanjakana fa ny olana ny vola rehetra miasa hitantsika fa misy akoho budgetaire manodidina ny 5.9 miliara maravaka tsy diton'ity dia tena iena zany ny fahafahany miasa ny fanjakana rahatsika malala fa raha tokony raha tanteraka ny fampianarana dia tena lasa sahirana ny ministera satria tsy ananana ny fahafahana arabola rehetra hoentina manatanteraka izany. Eo ihany koa misy hitatsika tsy olany jirama hitatsika ihany koa ny olan'ny mpampianatra izay bosy mazava hoazy matotsy voalohany bosa dia misy ora sabony zany. Isan'ny voizan'ny mpitondra ankehitriny ny politika mpampandrosoana mifototra amin'ny mahaolona izay ametrahany vahoaka fanontaniana hoe aiza ho aiza fa toa tsy hita taratra amin'ny fiainana andavanandro izany. Raha ny fahaiza mitantana toa ny tsy mivonto indray no manaintaina ary ny tsy laharam-pahamehana amin'ny fananganana fotodrafitrasa no iazakazahana ary farany ny famoronana asa tsy nisy orinasa lehibe nisokatra teto amintsika noho ny fahamaroany ny kolikoly sy ny tsy fahatombana ny herinaratra. Indray mbava makasika ny fifidianana dia miankina amin'ny fitondram-panjakana no mety isin'ny korontana anatsihy isin'ny izany eto amin'ny firenena aoloha mandritra ary aorian'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsain'ny tanàna hoy teo anivo ny antoko tsara tafy n'androany. Mila petraka ho izy ireo ny neutralité de l'administration fa tokony handray lesona tamin'ireny recommandation naroson'ireo avondrana iraisam-pirenena hanatsarana ny fifidianana eto amintsika ireny ihany koa ny seny Christian Dimby. Hiteraka korotana eto amin'ny firenena ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsain'ny tanàna raha tsy misy ny fametrahana fitoniana ara-politika apetraky ny fanjakana ao aloha mandritra ary ao aorian'ny fifidianana ny 1 Desambra ho avy izao hoy ny filohan'ny antoko tsara tafina tamin'ity androany ity.
tsy matoky ireo rafitra mpikarikara amin'ny fifidianana intsony ny ankamaroan'ireo mpanao politika ankehitriny antony mamparisarisa azy ireo amin'ny fametrahana ny antota taratasy filatsahakofitiana ho etrany ny fanazavana nanamafy ity farany fa tsy misy afa-tsy ny fametrahana ny neutralité de l'administration ihany no afahana mametraka izay fifidianana madio mangarahara sy ekendrehetra izay any amin'ny resaka hoe fitondram-pazakana zany zao ny nataontsika hoe ny baolina ahoana ny neutralité de l'administration ahoana ny ataontsika hoe fanomezana an'le certificat de régularité fiscale nana 211 bis hoisiana problème indray ve ohatran'le mahazatra isiana sakasakana indray ve le olo candidat fa hitahita ihany moa le zavatry any amin'ny faritana agny ataontsika hoe candidat any amin'ny fivondronagny de efa tena efa sarotra be ny mitady candidat zao satria misy efa tsy matokosona le processus électoral tsy matokotokosony sy matokany ataontsika hoe juge électoraux de hoe inona moa anaovagna andaniany vola eo tondrano natobaka andamosingisa fotsiny ihany ireo recommandation na ireo teboka fanantsarana ny fizotran'ny fifidianana na roson'ireo vondrona iraisam-pirenena mpanao politika sy ny firaisamonim-pirenena hanomevanareo mpikonikonina osika sy alabato hatrany io fanaovany sy nisy ny fitsarana be marenina io ohatrany ny fanazavana tena hoe sy tea sy marisika ilasaka satria akoatrany regny recommandation nataony mpamasy vola regny na nataony société civile de sisy zavatra niova eo koa nefa de hoe maro koa le fitaragnany nataonay tana amin'ny pénal nataony vovonana firaisankina zany tana amin'ny pénal hoe amin'ny adeloky tamin'le sy fanaran-danagna de tsisy valina hatram'izao de regny zany le olo efa nampangala bato tagny le olo ampiasaigny tagny hoe amin'ny administration draine izy chef cisco izy na DRS izy maire izy na ataontsika hoe sous-préfet na adjoint sous-préfet de mbola anao ihany regny zany zao mbola lavitra ezaka ny fametrahana ny fifidianana ara-démocratique raha ny eto Madagasikara manokana ohatra ny teo anivo ny antoko tsara tahafiny mila manova fomba famindra ny mpitondra fanjakana sy ireo rafitra mpikarikara ny fifidianana raha tiana ny anatsarana ny tontolo amin'ny fifidianana eto amintsika sy amoahana izay tena safidim-bahoaka izay lafim-baovao hafa no ny raharaha kolikoly teo anivo ny fel na ny fond de l'élevage olona misy telo no nahiditra vonjy-makeny an-tanimora taoriany ny fampiakarana azy ireo teny amin'ny paky 67 hectare ny fahatelopolo ny volana aogositra lasa teo isan'izany ny tale général ny fel ny tompony andraikitry ny UGPM sy ny reniny taoriany ny fampiakarana teny amin'ny paky na ny pôle anticorruption ny fahatelopolo ny volana aogositra lasa teo nahiditra vonjy-makeny an-tanimora ny tale général ny fel na ny fond de l'élevage ny tompony andraikitra eo amin'ny UGPM na ny unité de gestion de passation des marchés sy ny reniny ary miandra ny fotoam-pitsarana vesatra nampangana azy ireo ny ketrano an-trano fanararaotapahefana firaisana tsy kombakomba sy ny maro hafa ny taona 2024 no nitrangan'ilay raharaha ka nahazo fitarainana ny teo anivon'ny Pianko taoriny ny fanadihadinana natao no nahafantarana fa orinasa misa 4 no nahazo tsenam-barotra misa 4 izay mitetina 900 tapitrisa ariary tamin'ny fomba tsy ara-talàna olona iray ihany no mpitantana ireo orinasa 4 ireo toerana iray ny fohibeny ary noforonina tamin'ny fotoana iray olona roa ny voaroiroy ny tale général ny fel na ny fond de l'élevage sy ny tompony andraikitry ny UGPM na ny unité de gestion de passation des marchés taoriny ny fanadihadinana nataon'ny Bianco no nahafantarana fa ren'ilay tompony andraikitry ny UGPM ihany no mpitantana ireo orinasa voalaza fa nahazo ny tsena ireo araka izany samy nahiditra ponja vonjy-maika avokoa na ireo olona roa voaroiroy na ny ren'ilay tompony andraikitry ny UGPM andrasana ny mety ho toy ny titranga ity fa ny enatra amin'ny 10 isanjato ny vokatra antsantsa azon'ireo mpanjony tao anatin'ny folo taona farany amin'izao ahina olany tamingana ny antsantsa sy ny makomba na ny ray eto Madagasikara vokatra ny fanjonona tsy voafy ho fiarovana ireo azan-dranomasina ireo nampidirina ao anatiny tovana fifanarahana sy test ny karazana antsantsa maromaro hita eto amintsika ahina olany tamingana ireo antsantsa na requin sy ireo makoba na ry ato anatin'ny faridranomasiny Madagasikara raha ny fantatra efa anjato taona no nisy fanjonona antsantsa teto Madagasikara fa nanomboka tamin'ny taona 790 zany no ny androborobo
Talohan'ny taona 2024 manodidina ny 5,7 taona isan-taona ny vokatra antsatsa azo teto Madagasikara fa tato anatin'ny folo taona farany nahitana fihenana hatramin'ny 50,000 io vokatra io. Ndraindray mety diso tafahoatra ny fanjonoana. Fantatsika fa misy fanjonoana ara-dalàna, misy fanjonoana tsy ara-dalàna makasika ny atsantsa sy ny makopa. Fa nefa na ny fanjonoana ara-dalàna ary dia verina fa mety diso tafahoatra ihany ary mety ahiny zany ny isin'ny fiantraikan'izay any amin'ireo karazana makopa na atsantsa izay arovana manokana. Tokony hisy fetra apetraka makasika ny jony. Tokony hisy fetra apetraka makasika ny varotra izay makasika manokana ny atsantsa sy ny makopa. Karazana antsantsa 2,420 hita eto Madagasikara amin'izao fotoana no ahina ho lany tamingana. Ny antsantsa izay sokajiana ho isan'ireo hazan-dranomasina miadana eo amin'ny fahazahoana taranaka ka isan'ny mahatany-dondoza azy. Ny any amin'ny tapany avaratra, avaratra Tsinanana ary avaratra Andrefanoloso no ahitana ny karazana antsantsa maro eto Madagasikara. Na izany aza, misy azy avokoa ny fari-dranomasina. Antony Rosoana amin'ny fiarovana eo amin'ny sehatra nasionaly. Anisan'ny nanasonia ny engagement international momba an'izany fiarovana ny atsantsa sy ny makoba izany sika tamin'ny 2012 ary tamin'ny faran'ny volana aogositra teo ihany koa dia anisan'ny nampidirina ao anatin'ny tovana ny fifanarahana CITES eto Madagasikara ny karazana atsantsa sasatsasany eto Madagasikara zany hoe tsy azo amidy intsony izany tsy azo azaina intsony izany mba ahafahantsika manatsara ny rafitra fitantanana izany ahafahana ihany koa mampiatra amin'ny fomba enjakenjana kokoa ny lalàna indrindra moa anisan'izany ny resaka jony tsy ara-dalàna izay anisan'ny miteraka fahasimbana goavana eo amin'izany fitantanana maharitra ny atsantsa izany. Nampahafantarina androany tetsy Antaninarenina ny drafitra nasionaly ho fikajiana sy fitantanana maharitra ny antsantsa sy ny makoba eto Madagasikara iarahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina miombonantoka. Fa noho ny olana ara-teknika rendrika sabo 1 kilometatra avaratra ny seranantsambon'ny Taolagnaro androany maraina ny sambo iray mpitatitra entana sy olona antsoina hoe MS iarana avy ao Toamasina. Olona iray no fantatra fa namony ihany vokatra izany raha mbola eo ampamonjena ireo olona hafa tanatin'ity sambo ity kosa ireo manam-pahefana sy fokon'olona any antoerana andrasana ny fampitambavao fanampiny mahakasika izay. Fa taoriany didim-pitsarana ny voaka ny 17 Mey 2024 niroso tamin'ny fanakatonana ny sekoly anatin'ny faritry ny mosquée 67 hectares avaratra andrefana androany ny vaditany miaraka amin'ny fikambanana silamo malagasy izay tariny Abdul Ad. Ity sekoly nakatona anatin'ny faritry ny mosquée ety 67 hectares ity izay voalaza fa bodon'olo tokana raha tokony ho fanana ny fikambanana silamo malagasy raha ny fanazavana. Daniela Minorso. Niroso tamin'ny fampiarana ny didim-pitsarana dia ny fanakatonana ny enceinte ny sekoly anatin'ny mosquée 67 hectares avaratra andrefana ny maraina teo ny vaditany miaraka amin'ny fikambanana silamo malagasy. Navoaka avokoa ny entana na hidy ny trano ary nosoloana avokoa ireo hidi-trano tiany antoerana. Ora vitsy taorian'izay nigadona tiany antoerana ihany koa ny avy eo anivo ny fikambanan'ny silamo malagasy izay tariny Abosoary Saïd Arsène tsy manaiky ny fanakatonana io sekoly anatin'ny faritry ny mosquée 67 hectares io. Nisy nandritra izany ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Raha ny fanazavana fananany silamo ity sekoly izay bodon'olo tokana ity antony nampiakarana ny raharaty eny anivon'ny tribonaly. Hatrizay fananany silamo donginy privé manokana ho anazy anaovany kolokolo eto seroa mba azahoany mba mitanjaka zoratsiny anazy iadivany ho anazy. Fananany silamo tsy maintsy miverina amin'ny silamo niza mitondra eo raha fa lany mandany président Abdouliady olo afa mitondra eo koa mitanjaka nanio kanefa nizona ndia niforon'ny taratasy hoe ny anazy personnel raha maty izy lovainy zana lovainy tarana nefa nio fananany silamo fa tsy ninazy manokana. Malembe zany miezaka zany miregulariser situation ny fikambanana ny fananany averina amin'ny fikambanana ka io Ranga Abosoary Saïd Arsène misandika mitontonao
président fikambanana sila malagasy mpanakorotana sady manao trafic d'influence satria mitontonona izy fa miaraka aminatin'ny fitondrana ony izy manao hoe fa misy miaro anazy izy ahafahany manao an'io. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ijery akaiky ity fananany fikambanana Silamo Malagasy izay nompiton'olo tokana ka navadiny amin'ny anarany tiany filohan'ny fikambanana Silamo Malagasy. Nandefa taratasy fangatahana fampiatona ny fandrodanana trano fonenana ao dépôt 4e ao Toamasina androany maraina. Nisy olombavambahoaka Roland Ratsiraka malona ny fahasairanan'ireo vahoaka anjatony maro niarany didy fandroana sy famotehana trano fonenana izay efa niarina mahery ny 20 taona. Erinao Razafimanana Toamasina. Mbola mitohy ny fampiarana didy fandrodanana trano fonenana ao dépôt 4e sy ny manodidina ny faritry ny vohitsara iny. Fianakaviana sahirana anjatony maro no niarany didy ka tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao. Mbola betsaka ihany koa ireo izay ao anatin'ny fikasan'ny fandrodanana ka miandry fitrongisana izay tarihan'ny vaditany. Ilaina hoy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka ny fampitsarana ny fandrodanana manoloana ny fahasahiranana ireto vahoaka efa mitrongo vahoamana ireto. Karakara le taratasy amin'ny fangatagna hoe ato aloha ny fangalagna olona amin'ny place jiaby tia am'le terrain spat io de nataoko zay namitagna azy ary nametragna azy amin'ny procureur général sy olo jiaby tamatavy eto. Magnaraka zany de nataoko ihany koa le taratasy ty zany de nalefa mba azony filoham-pirenena faran'izay malaka androany maraina. De azony ministre ny fitsaragna ihany koa androany maraina satria ministre ny fitsaragna no mibaiko an'ireo les forces de l'ordre, gendarme sy maramila sy huissier. Ministre ny fitsaragna no afaka mibaiko anazy hoe ajanono aloha. De nataoko hoe ajanono aloha noho ny antony maro samihafa. Voalohany aloha mijaly le vahoaka. Marina sa tsy marina? Faharoa manaraka an'izany hiditra hianatra mpianatra. Fatelo manaraka an'izany atsika tsara mba mafantatra ary matsapa hoe aiza ny ametragna anay kanefa zay ny aigna teto 20 taona mahery. Tokony hitoetra foana ny fifampitsinjovana ary tokony isy ihany koa ny fanajana ny mahaolona manoloana ny fahasahiranana misy amin'izao fotoana izao ary azo atao tsara ny fifampirarahana amin'ny tompon-tany sy ny vahoaka izay nanajary ny tany efa taona maro. Za efa avy ben'ny tanàgna, za efa député taloha hatramin'izao, za ihany koa efa avy ministre ny asa vaventy. Rehefa mangala olona amin'ny place karan'io za efa nagnano fa tsisy olona mimenimenina, tsisy banderole, tsisy grève. Ok sa tsy ok? Satria fagnajangan'le vahoaka alohany atao mibaribary voalohany hoe anao tsy afaka mipetraka aketo fa zao mba mahamaritra iresagna alohanao mipetraka ambadika aria zay afaka magnefa tany io anao de ty volanao de zay anao nazy. Azonareo zany? Ka io spat io manambola be io. Izy ny paye zao miami 100 milliards. Magnino 10 milliards tsy amegna le vahoaka. Zay tanjona na mety sa tsy mety? Ka nena fanohanana le vahoaka hatramin'ny farany. Zay ny aditiko. Ok sa tsy ok? Fa za tsy miteny hoe azo rarintsika. Fa misy voalohany manohana reto de zany voalohany. Ok sa tsy ok? Ajoro ny komity hiara-hitady ny vahaolana sy ny fifampiresahana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ahafahana mijery ny vahaolana miaraka mba tsy hanampitrotraka ny fahantrana efa lalipaka ny olana tahaka izao. Isan'ny vetivety ao anaty dokam-barotra fo isika hiampitanana amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar.
Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Vavaube amin'ny telma smartphone raitra dia raitra Samsung A04e sy A15 5G izay afaka lohanao tsikelikely mandritry ny 12 volana sy izany ihany fa mbola mahazo bonus 40 mégap zao ianao miaraka amin'ny zara cadeau ary indrony toe-bolanao manomboka amin'ny 2,000 ariary sy 503 ariary isan'andro indray zao tonga vahaingana eny amin'ny telma shop. Rejoignez l'université Immédiat Nanissan, l'université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son de l'océan Indien. Des matériels et infrastructures haut de gamme suivant les normes internationales. D'autres mentions sont aussi disponibles. Le marketing digital, la communication numérique, la publicité, l'informatique et télécommunications. Diplôme habilité de la licence au master. Immédiat, l'unique université de cinéma, de l'audiovisuel et de l'ingénierie du son habilité à Madagascar. Porte ouverte du lundi 26 août jusqu'au 7 septembre à Nanissan. Visitez nos studios. Inscrivez-vous et visons haut et loin. Tavaverina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatrany anaraka melohan'ny risotsika amin'ny lafim-baovao hafa dia andao fatarina fa noho ny fitombony isan'ny mpianatra hisitraka fotodrafitrasa vaovao ireo mpianatra mandrato fianarana ao amin'ny ISSTM Mahajanga trano fianarana sy birao iasana no aorina ary napetraka tamin'ny fomba tamin'ny fotoana nandalovan'ny minisitra ny tany antoerana ny vatofototra. Atsangana ny amin'ny campus Ambondrona ny fotodrafitrasa lehibe R+3 ho an'ny ISSTM na ny Institut Supérieur des Sciences et Technologies. Atao hiavaka izany andaporofona ny fahaiza-manao ny sekoly ary ampanarahana ny teknôlôjia ihany koa. Trano fianarana sy birao iasana no aorina izay napetraka tamin'ny fandalovan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy ny vato fototra. Izy io dia trano forme en U zany izy io ary R+3. De manampy an'izy io eo ambany eo zany misy ny bureau administratif izay forme octogonale. Marina moa fa ao amin'ny SSTM ahitana nireo manam-pahaizana rehetrarehetra mikasika ny resaka bâtiment ka tsy mahagaga zany izay forme ny trano izay eritreretina atao zay mba azahoana manasongadina an'le fahaiza manao sy ny teknôlôjia eo an'ilehany SSTM. Raha aty amin'ny université ny Mahajanga ny SSTM no ataontsika hoe polytechnique. Zany hoe ao amin'ny domaine ny ingénierie zany no ahitana ny spécialité ao amin'ny SSTM. Ka izay indrindra no mampiavaka azy raha par rapport amin'ireo établissement hafa. Eto dia somary manararaotra ihany ny miantso antsika ray aman-dreny miantso an'ireo mpianatra izay vao nahazo baka teo fa ny ao amin'ny SSTM raha mivoaka avy eo ianao dia atokisana ary inoana mihitsy fa tsy ho chômeur satria mahavita tena. Manana ny traikefa ilaina mikasika ny science, technologie et ingénierie. Mitombo hatrany ny isan'ireo mpianatra. Tanora mandrato fianarana eto amin'ny ISSTM, antony nananganana ny fotodrafitrasa, amalina ny filan'ny mpianatra. Ny ISSTM izay manana sambam-piofanana telo, ny sciences techniques numériques physique appliquée, sciences et techniques de génie civil, ary ny sciences et techniques izay 5 amin'ireo azona mari-pahaizana licence ary 5 ihany koa master. Nytetsy anosy avaratra sy belanitra indray no nisitraka ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny fikambanana VMMM na ny vehivavy malagasy miara-miainga tamin'ity androany ity. Etsika fandroany ho an'ireo toerana ireo ho fanomezana fahafaham-po sy ho fanampiana trano ny ray aman-dreny amin'ny fividianana fitaovam-pianarana indrindra amin'izao andro vitsy tsy hidiran'ny mpianatra izao. Teny antoerany Daniela Minarso.
andro vitsy tsy atongava ny fidiran'ny mpianatra izao avokoa vao miazakazaka mividy fitaovam-pianarana ny akamaroany ireo ray aman-dreny mampiana-janaka raha ny tetsy amin'ny komuna nosy avaratra manokana. Anton'izany ny fahasarotana amin'ny fitadiavana raha ny fanazavana ny vola azo izay tsy maintsy tsinjaraina fa tsy atokana amin'izay fampidirana mpianatra izay fotsiny ihany raha ny fanazavana. Ny sarotra mihitsy ny fampidirana mpianatra ao amin'ny fitadiavana vola zany tena mahasarotra anazy satria ohatranazy zao dia manantena dia nefa betsaka ny zavatra etrehako amin'ny zako hoe sady lahy mivavy dia izay no tena hitako mahasarotra anahy satria mbola ao amin'ny mpianatra ao ny mpianatra rery ihany fa ao koa misy ny zafikely sy ny karazany dia tsy maintsy mifanampy tena ilaina be da be tokoa satria sady ahitana ny fidirana ambidin'ny fitaovana zany ilay izy. Malona izay fahasahiranana iainan'ireo ray aman-dreny mpianatra izay araka izany nomena tombony fanindroany tamin'ny alalan'ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary izay karakarain'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga androany ireo ray aman-dreny mpianatra tetsy Anosy Avaratra sy Belanitra. Raha ohatra ny eto amin'ny faritra ny Anosy Avaratra zao dia efa indroa zay no miverina teto no ny fangatahana ray aman-dreny zany hoe miandry an'ilay hoe faran'ny volana ary zareo dia ilay aorina ilay faran'ny volana dia nasiana fiverenana fandroa teto zany hoe efa mamaraparana zany zay ao anatin'ilay fivarotana fitaovam-pianarana. Etony dia efa misaotra sahady an'ireo ray aman-dreny izay nametraka fitokisana anay tamin'ny izao hetsika fataona isan-taona izao dia eo ihany koa isaorina ihany koa ny tompo tanàna ny tompo toerana ny solitena isa-pokotany sy isaky ny faritra izay nandehananay tsiraray avy ary teo koa ny ekipa isan-karazany. Jaivina vola manodidina ny ray hetsy no mihoatra eo miankina amin'ny sekoly no tsy maintsy tadiavan'ny ray aman-dreny amin'izay fidiran'ny mpianatra izay amin'izao ankatoko ny fidiran'ny mpianatra izao. Anatin'izany ny sara-pisoratana anarana na ny sara-panavozana ny fisoratana anarana ny fitaovam-pianarana sy ireo pitsopitsony ilaina. Tokony isy foana manoloan'izany ny hetsika fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary tahaka izao no izy manala fahasahiranana tokoa an'ireo ray aman-dreny ho hiatrany ireto farany. Fa ao anatin'izao ankatoko ny fidiran'ny mpianatra izao dia manantanteraka fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny sarany takatry ny fahefa-mividiny rehetra ihany koa ny fikambanana A2M na ny ambohijanaka mifosy mifanampy anjara biriky ho fanampiana ny ray aman-dreny izao hetsika ara-tsosialy izao ho ny mpitarika ity fikambanana ity fanampanazavana. Fivarotana fitaovam-pianarana mora izao amin'ny vidiny mirary tokoa no nikarakarain'ny association A2M ambohijanaka mifosy mifanampy. Nitetezanay daholo ireo fokontany 12 teto amin'ny commune ambanivohitra Ambohijanaka. Tena nahitana karazana olona maro dia maro tokoa satria tao ny marefo, tao ny olona manano tena izay mikarakara an'ireo kamboty, tao koa ny olona tena hoe sahirana ara-pivelomana. Nataonay izao satria manamora ny fiainan'ny mpiarabelona tokoa teto Ambohijanaka. Fitsonjovana ireo zanakitsika izay mianatra satria ny fianarana no tena lova tsara indrindra amin'izao fiainana izao. Mainty tanteraka ny lanitra tao amin'ny renivohitra Ukraine nanomboka omaly hatramin'ny androany mahery ny 20 amby zato ny tifitra mahery vaika nataon'ny Russie tao Ukraine tao anatin'ny 2 andro rehefa nangina tao anatin'ny herinandro vitsy. Fotodrafitra samaro no simba nandritra izany ary nisy ny siviliny lasibatra. Raha tsy aivina nanao fanambarana ny amin'ny fahafehezana faritra maro tao Russie ny tafika Ukrainienne herinandro talohany izao valikafatry ny Rosiana izao. Atendray tompo klasy tompo vavy ny fiarantsika tamin'ny ity anio ity isorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piona indray ny tena kotesa amin'ny tompo amin'ny fahasoavana.
Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.